hoe fikitiana indray ny fotodrafitrasa zay efa vita any Mahajanga. Ahoana ny fomba fijerinareo an'ilay izy amin'ny mampanao politika anao any sady maha hoe teo amin'ny fitondrana teo arano fomba fihetsika zay atao zay? Ya raha sitrakareo dia mahafisiko mihitsy hoe misy ny infrastructure taloha ngamba no amalipana izy sy ny ataoko hoe ny zavatra mahamaika amin'izao fotoana izao amiko aloha dia mahagaga zany. Fanatsarana ve sa anakomana ny vita teo aloha? Raha fanatsarana zay ve maika? Anakomana ny vita teo aloha ve? Zay ve natao antony raharaha nefa jereo ty manerina antsika eto amin'ity firenena. Za tsy miteny tsy tsara namboarana ny village. Tsaraina no zao io. Raha zany no maika. Za tsy mino hoe zany no maika. Raha za manokana amiko ny maika zao dia mba jereo hoe pepe mabibo. Zao ny ravana sy gymnase Majunga. Tsy tanatin'ilay anina ve izy inona zavatra mitranga engany eo vita fa aingana be mandrava fa io ohatry ny fitondrana rehetrarehetra fandravana aingana be fa manorona sarosarotra ka ozy hoe raha jery Majunga nytany io ary n'olo Majunga hoe inareo mba maika aho jalo olo ao amin'ny rano jaly ny ankizy amin'ny EPP na tableau noir tsy misy jaly tsara rano tsisy canal zany ngamba amiko le tena fenam-bahoaka fa efa tsara aloha i zavatra vita io fitsangatsangana taratarefany zay ve le finiavana ozy raha rotokely lay nandritry ny fitondrana ataoko hoe ngiaira Janomampiana dia nezahana foana tsisy nina ataon'ireo tsisy nina vitan'ireo mihitsy eny tsy dia nitabataba loatra ngamba nitokanana dia zay vita nitokanana dia avela ampiasain'ny olona misy tsy vita ihany keo fa nezahana foana tamin'izany tsy mahavita ary nitoizina mihitsy ary mola izy zay ve zany nezahana amin'izao fotoana izao eritona sy tapany zay hosaromana foana hitatsika io raha tena tsy nanao tokoa ve fitondrana tamin'izany miatatry ny fahasaranana ferina mandeha 2016 vao navita ny nanadiony hoe efa tsy transition ntsony zay zao fa fanjakana ny joro taorinana fifidianana tamin'ny 2016 vao nanao ny conférence de Bayeux zay vao nandeha dia ireo infrastructure ngeza be hitatsika teo ny aéroport ny lalana manodidina ny Tananarivo lalana ambotry manjaka sy ny sisy io lalana Dego Ambanja Dego lalana Ambilobe Vohimara sy sisy soan'ny firenentsika reny fa manahirana fotsiny zany dia ezahana hoe tsy na toizina le communication tsy nanao ninina ry zareo raha tena tsy nanao ninina tokoa ve ny fitondrana ny tarity ngiaira Janomampiana dia inona natao teto eritona sy tapany mandoko trano mafimafy kely teniko efa le manerana efa tombono an'ny firenentsika zany tombono an'ny firenentsika ny fitoizan'ny asa-panjakana ny anankiray zao dia manahirana mijery n'le hoe mety mbola notaininareo le eto Antananarivo hoe le gara fisondrantana za eto tena gaga mihitsy tsy namaly ny amin'nisitra moa atatsy ambony tatsy fa gaga satria nga Gérard Andria Manohiso zay directeur général aménagement territoire tamin'izany le nanao ny dossier n'io DG tao amiko izy tamin'izany dia DG ministère tao izy alors za dia mampisika anao gazety maninona kay tamin'izany tsy nataonao permis raha tena marina fa tsy anao permis io efa andeha hosokafana an'io le nitapena an'io fisandratany nanelingely olona ny fisandratana efa andeha hoe afindra mihitsy ny olona dia nandamony ny olona miantony anazy iny tsy vita namindra le olona dia zao le izy resahana zay mety marina le resahana za tsy mahafantatra fa gaga sy talanjona mihitsy hoe fa lay ngatale général ve zany zay lasa conseil spécial ny président hatramin'izao hoe olazo atokisana raha tena tsy nanao an'izany izy anjara ndraiky ny mihitsy zany ohatra ny nanaovanay ambotry manjaka raha ndresana Nouvelle Ville tamin'ny fotoanandro tamin'ny 2015 présentenay ny dossier Nouvelle Ville tsy teo amin'ny toeran'io satria tanemana tamin'izany dia hoe tsy eo amin'ny tanàna fiarin'ny olona fa tanàna vaovao zany faharoa amin'ny lafiny arabola tsy mbola andeha andany vola indray anao anatototra anao tsy maintsy an'olo satria manao maka le fananan'olo ianao dia mbola misy tambony indray zany mety azo alany malalaka ny tanantsika eo zany mahatonga miteny an'izay marina fa za zao tamin'izany ministre za mihitsy nakazo autorité générale fa ireny zany le mahagaga tsy fanonako anarana fa tsy fomba loatra zay fa tononoko mihitsy androany rehefa mijery fandeha misy dia ozetry aty rangaty tamin'izy DG izy reny tena matoa alaina ianao teknisianina ambony tamin'izany ianao
manoana mihitsy hoe monsieur le ministre d'État tsy mety raha mitany fiarina ny olona natany efa misy olona fa reny atsahina fotsiny rehefa nouvelle ville tsy zay nko ka maninona kay de matao an'izany sao de mapitra otitra akondro any amin'ilay lehibe ny tena za soa de mieritreritra za mihitsy asy izy any amin'ny conseil spécial président rehefa mba tamberina zany de mieritreritra hoe dry ayve zany le rangainy taminay nandainga fotsiny ingene mba tsy ho zay fa nohony tsy fahaizana angamba na tsy fantatro zay antony ka zay nolazaiko hoe mitohy tsara le communication ezahana foana hoe tsy nanao ninina ngairajoary mampianana nanao izy matomy zavatra tokanana zavatra vita zavatra tohizina satria fantatra fa misy reny zavatra lehibe reny ane aorina ny soni atao mbola 2 taona 3 taona vao manomboka ary ny sasany fahavitanany le projet misy 5 taona 20 taona ireo resaka barrage hydroélectrique ireo efovinana zany lazaiko hoe tombony zany ho an'ny firenetsika tombony zany fa adalany zay miezaka foana ohatrany hoe rehefa tonga ny fitondrana ianao de tsisy ninona teny alohanao fa ninao vony anina zony nina manjery aingina be tonga de avoaka ny olona fotsiny le sary de inona ny tombosoa am'izay fa za de ozy hoe mabetsaka ihany napetraka zany a teto amin'ny firenena tsy vita daholy verina any Majunga maromaro raha mbola tokony atao ao maro zay niandro tamin'izany PPM biby zany mijery an'izany ianao zao marary fola hoe ama tsisy raha mba mamboarina mihitsy fa raha ty zany maimaika kokoa nga mafijeriko azy a fa rehefa vita ny mahasoa zay vao any mahafinaritra raha zany mba miteny hevitra iny ary mahakasika ny resaka hoe ady amin'ny coronavirus indray ahoana fomba fijerin'ny président anazy za de ozy hoe nahitana betsaka fotoana zao zany niakatra ny ezaka nataontsika amin'ny resaka fitsiriana eko zany mitandrefaka mety misy satria tsy voafele izy ny olona dia niparitaka io indrindra tamatavy zao de raha tsika marana an'izany satria taratara na mafijeriko azy fa za moa tsy tahiresaka be an'io fa ny ady tsotra amin'io alao ny olona mahay azy no miteny azy eo zao de manahirana kely hoe stade 1 sa stade 3 tsika ny ministre tato miteny fa stade 3 tsika io satria misy fepetra ambonimbony zany tokony raisina président miteny stade 1 mifanojo zay amin'le hoe vahana kokoa ny any tsy fantatro zay ny ilaina hoe raha miteny fa io amiko a dia alao ny manapay satria za zao de sahirana hoe ahoana ary zany nolazain'ny ministre de santé fa stade 3 tsika zay manahirana za tsy ampitahatsika amina firenekafa manahirana mifampitaha am'izany mifanisy olona maty eto ve satria zavatra mety tsy mitovy ny ampitahina ary zavatra manahirana mety ho sahirana ny firenena voatonona raha maheno an'ireny fa anjaratsika zany manao ny atsika mijery nefa fepetra zay raisiny réseau tontolo zao koa satria tsika tsy tokony ady rery amin'io fa zavatra misy raha mentana io miaraka amin'ny OMS sy zay anytenany an'ny tena de zay no arahana ka ozy hoe tsika manana maty tsika mbola manana marary tsy maintsy mitandrina tsika amin'ireo fepetra zay mipetraky ny fitonam-panjakana ary fanjakana koa nefa tokony eno an'izay resahan'ny olona fa tsy tokony eritreritra ny fitonam-panjakana hoe mitenen'ny olona de tsy fitiavana daholo zany fandengana daholo zany olona tsy tia filaminana zay ny tsy tokony isy zay extrême anakoroa zay fa zay nozy hoe raha za manokana zao de miandriandry hoe fahalalahana reo mpanao gazety ahafahan'ny fitonam-panjakana mieno fa za de matoky an'ireo mpanao gazety hoe tsy mpanao gazety sanatriavoko fitenenana mpamafilangy na mpanakorotana fa mpanao gazety ao anaty mampamaty aminazy.